tanteraka ny teninao any aparany any, angeta eta ny teninao ny olona fa tsy ahita. Vonjeo Jesosy eo, mingavy anao re, tongavy ianao, tiany olony rehetra ianao, isam-baravarana, isam-pianakaviana Jesosy, mba tsisy ho diso anjary amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahana izany vavaka izany. Amen. Dia tonga amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ry havana. Zany dia ao amin'ny Ezekela toko 7. Ezekela toko 7 dia ho teneniny ihany ny tenin'Andriamanitra manaraka, fa alefatsika aloha tia Ezekela toko 7 tia, ny andininy voalohany hatramin'ny 7 no vakitsika. Io Ezekela toko 7 ry havana dia tenin'Andriamanitra zay nitenenan'Andriamanitra ny fahatezerany tamin'ny zanak'Israely noho ny fahavetavetana sy ny fihodinana mbola nanompo Andriamanitra kafa ihany. Ho arahantsika anie zany tenin'Andriamanitra zany aranambarany fa ambiakaiky ny andro farany. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tonga tamin'i Jehova, ka tonga tamin'ny teny Jehova nanao hoe: ary ianao ry zanak'olona, dia zao no lazainy Jehova tompony amin'ny taranak'Israely. Inizao ny farany, eny ambiakaiky ny fary amin'ny vazantany rehetra, ankehitriny dia ambiakaikinao ny farany, ary alefako aminao ny fahatezerako, dia ho tsaraiko araka ny aleanao ianao, ka hatambesatra aminao ny fahavetavetanao rehetra, ary tsy antra anao ny masoko sady tsy hamindra fo aho, fa natambesatra aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka dia ho fantatra aho fa izao ny Jehova. Izao no lazainy Jehova tompo: inzao avy ny loza dia ny loza tsy misy to azy, inzao ny farany, eny mbiakaiky ny farany. Mifoha miely anao iny rehefa mbiakaiky iny, mbiakaiky ny anjaranao ry mponina amin'ny tany, mbiakaiky ny fotoana efa tombotra ny andro, dia ny akoranady fa tsy fiobiana eny anteniny bohitra. Ray masinao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zany indray no tenin'Andriamanitra tonga amiko sy aminao, manambara zany tenin'Andriamanitra zany ry havana, fa niodina ny zanak'Israely tanteraka mbiakaiky ny farany tamin'izany andro zany, ary dia hiaina tsika amin'izao fotoana izao. Inona moa ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Miaina amin'ny fijangajangana, miaina amin'ny fanompo-tsampy, miaina amin'ny fahavetavetana, miaina amin'ny sodomita, fitiavam-bola, fitiavan-tena, miaina amin'ny faharatsiana ny zanak'olombelona. Retsika ny rehetrarehetra any, ary dia isika mpanompon'Andriamanitra azy dia mbola voasarona foana ihany ny amin'izany faharatsiana rehetrarehetra zany. So tsika mihevitra hoe pastera ho an'ny olona ny velany angambo zany. Iza ny jamba ho Jesosy? Mpanompoka ihany ny jamba, manatanteraka an'izany, miafinafina, makafy fahotana. Anka ndraindray to hoe mandohalika ihany ane zay pastere, to efa mivavaka ihany, efa tonga foana ihany. Aiza ihany Andriamanitra? Variana ry havana fa misy olona tonga eo foana isan'andro, tahaka n'ilay vehivavy 80 taona manjoko foana. Inona mahazo an'io? Ataony dindinika, ka tsy zany anie pastera fa ela loatra le mpiandry, aleo kely aloha mbo nandeha tatsy, tsisy finoana an'Andriamanitra. Malahelo amin'izany Jesosy ry havana, mbola voafatotra amin'ny fahazaran-jato maro samihafantsika tsirairay avy. Maizina ny tany, arety mandringana no miseho,
Ary tsarovy ry havana fa raha tamin'ny heritonitsika hoe maivamaivana noho ny corona, tamin'ity izy to misy variandra ny eritretritsika fa stop kinango iny ny amafimafy. Tenin'Andriamanitra manao hoe hiaratsy zao fiainan'izao fa tsisy hoe mihatsara eo akory. Fa misaotra an'Andriamanitra tsika ry havana, mbola laklosy zany fa tsy tonga dia nitapena ny rivotry ny oksizena miara-tsy miaintsika rehetra. Fa mbola mamindra fo Andriamanitra, mbola ny teniny manao hoe tsy tiako hiso very na dia ray aza fa ny mba nialany amin'ny ratsy fanaony. Miala ny enina amiko sy aminao ny tompo. Aok'izay e. Natsona ny fibebana, mibeba e, mibeba ho ahy, mibeba. Misy moa dia leony amin'izany. Aizako zany foana ny teny pastera mibeba. Misy ara moa dia miteny aizy ratsy vitako, zanga mijangajanga, zanga mangalatra, nefa ho ny tenin'Andriamanitra hoe ny marina indrindra. Ohatra ny tana misy ny rany ianareo e. Vao mihiratra ny masoandro dia efa manota amin'ny fihevitrareo. Entin'ny satana mahavita kilometra maro ny fisainantsika. Mamitaka ny tenako raha miteny hoe marina. Aza atao zavatra mandalo reny, ray aman-dreny manetana mibeba, 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 mialamy ratsy fanao. Zao nga misy afaka mifaly dia manao anantsony, mikatona amin'ny fiangonana, ny asabotsy ny azomany, zoma manifika tsisy tsony, lanonana any amin'ny asalina maro samihafa foana tanteraka izany. Tsisy tsony, tsisy zany tokantrano ka hoe milamindamy merisy izay menakavy, fa tsara izy zany. Fa maninona aho? Misy adi-panahy. Araka ny tenin'ny tompo hoe any aparany any, ho reraka amin'ny fon'ny olona, ho reraka amin'ny fon'ny olona. Inona nefa nahafahantsika miala amin'izany? Andeha ho jerentsika ny eo amin'ny Luka toko faraky amin'ny roapolo ny andininy fahaenina amin'ny roapolo. Luka toko fahaenina amin'ny roapolo, raika amin'ny roapolo ny andininy fahaenina amin'ny roapolo. Andehanantsika ry havana, hiazakazahantsika. Luka toko raika amin'ny roapolo ny andininy fahaenina amin'ny roapolo. Vakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka ho reraka amin'ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany. Fa ny herin'ny lanitra dia hozongozoniny. Zany ny tenin'Andriamanitra. Nefa ry havana, za milaza aminao, miala nenin'Andriamanitra, tsy tia ny soroveritra sy ianao. Mba hanana fiainana, dia hanana fiainana be da be hoy izy. Ao amin'ny Tsaonina toko fahafolo ny andininy fahafolo ao. Manana fiainana be da be aho zaraina aminao hoe, raha manaiky ene ianao hoe, ka mandray aho tompo sy mpamonjy, tsy afangaroaro zavatra hafa fa Andriamanitra saro-piaro. Rehefa mivavaka ianao ry havana, mimpotsa tsara amin'Andriamanitra, tsara fihavanana aminy dia maninona? Miala ny tahotra, miala ny orooro, matohatra fakapanahy ianao, manana fivelomana. Na dia raha mangatsiaka azy, asandratrao, mahavoky ianao iny. Betsaka mijoro vavolombelona amin'izany. Lay diloilo tsy mety ritra ao atokantranao, kely ny karama, fa tsy mitrosany amin'ny tsena kely izy. Lay fahasalamana, lavitry ny aretina. Zany ny miaraka amin'ny tompo, rehefa tsara fihavanana aminy ianao. Manaraka ny didiny sy mitsibiny, ianao mpanompon'Andriamanitra io, tanterao ny teniny hoe, manompoany Jehovah Andriamanitra ao. Fahitany ranonao sy ny aninao izy, ary esorika eo aminao ny aretina. Tsy angano zany ry havana. Marina loatra zany tenin'Andriamanitra zany. Ary tsara mimpanjaka atsika. Efa tsara fihavanana amintsika. Dia tanteraka ny teniny, fakazara amin'ny tsy toa dia hiadana ianao.
mifankazara za ry havana dia milaza aminao fa raha mbola misy zavatra be lehibe ary amin'ny fiainana andavanandro ka misy ny asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra aloha. Ahitana fampiazana io asan'Andriamanitra io, ahitana fampiazana io fanomponan'i Jesosy Kristy io, manaraka ny teniny ianao, voafidiny ianao. Indray andro, indray taona, ngamba 3 taona teo eo izay, 2018 izy iny, mbola marary ny zanakay. Promesy tamin'i Jesosy nefa hoe raha teraka i Jesosy andeha hanompo anao satria lalandavitra ny tsy maintsy aleha, nandeha tany mainty rano nanao asan'Andriamanitra, ray volana sy 4 andro nandeha tany. Vao maraina, 5:04 maraina, mialy ery am-baravaram-piangonana, mandoalika potony azy fijaliana, mandady mamindra fo amin'ny zazavavy Jesosy io, mamelany elony fa tsy fatan'izay ataony, sitrano aizalaina ny ainy. Nandritry ny 3 andro nanao an'izay, manao à distance, dia efa reniny fanahy sitrana amin'ny marary. Nataony asan'Andriamanitra, tsisy bizina amin'izany, tsy afangaro bizina ny asan'Andriamanitra ry havana, fa tena asa isan'andro, voaka maraina moa dia hariva, indraindray ary efa amin'ny 12 alina vao tonga ao an-trano. Nandeha ny fotoana, ody amin'izay, tsisy lalana ivoahana. Ny lalana mandeha parterre moa dia bedalo, nahazo valim-bavaka hoe raha mandeha tomobile dia fahafatesana. Inona tokoa afaka androandro, indro nisy nitafiany dalo, nisy maty tamin'ny taxi brosy. Andeha aeroplanina tsy misy, mba manao commande ihany mba raisy re zay, 4 ihany moa ny zakan'le aeroplanina kely. Manam-pahefana ihany aloha mandeha, tsy afaka, tsy maintsy nandeha sambo, natopatopany sambo tsisy oatra zany. Andriamanitra ty voaloza, ary ny olona zany mahafantatra hoe tady ho dobo zay fitenitrareo, saika adobontsika teo. Dia vavaka, teny moa dia asan'Andriamanitra, vadina gendarme vehivavy be dehibe niaraka taminay, dia nampaherezina, dao tsika hira, inona hira ianareo dia mihira, afaka ihany amin'ilay toerana faran'izay masika ny ranomasina. Tonga teo Majunga zay, mbola tsy afaka miampita ozy fa tsy amba ny rano zay ipitatsika. Ariva vao afaka miampita, kinango momba misy an'ilay le sambo kely afaka mitsiriky reny, dia mba naka hoe marary pastera fa efa reraka tratry ny mal de mer, mba hiampita amin'izay fa tena reraka. Dia niampita pastera, nandray taxi brosy, ny tenin'ny taxi brosy ny ampitsy hoe tsy mbola mandeha aloha fa miandrasao fa reraka anao mijoro, fa amin'ny 7 mihitsy vao miainga zay avy miantso amin'ny pastera ho le tao amin'ny gisy. Eny ary tompoko amin'ny 9 maraina misy relevé de compte tonga, tsy fiasa amin'ny banque zany tompoko. Amin'ny 9 maraina izy andefa mesazy, milatsaka ny vola, ny anana 8 millions d'ariary. Zany dia hevitr'Andriamanitra tsy takatry ny saina hoe manao ny asany, tsy mikely vola makareny ianao mandeha amin'izany, asan'Andriamanitra zany. Kanefa kosa ianao hitany tsy nangataka koa hoe ame vola be, fa hoe akatambiny fa dia hanao ny asanao a Jesosy, amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny hery rehetra, fa tena mbola misy ny manavy any an-danitra. Za milaza aminao, maherezy ianao, azakivy fa hain'Andriamanitra atao, mampisy ny tsy misy. Zany ange mampiavaka atsika amin'izao tontolo izao hoe araka ny teny avahako ny manompo sy ny tsy manompo, atako hafa ny manaraka sy ny tsy manaraka. Ampianarina an'izany, mofo 5 sy azan-drano roa zany ny mpiangony, ny vavaka, ny fiangonana. Zao ihany raha vao mandray vola, asan-drato iny, ty Jesosy eo avitanay, fa hitanao zany voninahitr'Andriamanitra. Raha ilahatra eto angambany izy any amin'ny fitondram-piangonana misy anay, saika izy rehetra. Izy any tsy nahita valim-bavaka, tsisy.
Izany mbola mandry fotsy tsy misy. Anehoan'Andriamanitra mivonina any daholo. Rehefa manaiky tsika, zany hoe mandray an' Jesosy. Aza fetsifetsy zany amin'Andriamanitra fa hitany toe-tsaina io. Aiza miala zigila amin'Andriamanitra amin'ny asan'Andriamanitra. Reny io, fatany io. Fa raha ianao hitenenany, taovy mahitsy ny lalan'i Jehovah. Keponao amboary. Fa mahita ny sasany metimety dia efa fielonana maso mangarika. Zany ange tena hita amin'ny fanahy zany rehefa manao asan'Andriamanitra. Tonga dia ataony dindingy. Fa ahoana ianao? Amboary aloha. Isory fahazaran-dratsy io. Masika velona ao an-tokantrano. Mifanditra tsy aroa. Tsy ahitanao valim-bavaka zany. Zay foana atao avy anatin'ny saina. Mampisaraka amin'Andriamanitra. Miala amin'ny fanahy masina raha vao iny ianao ka manota. Atao foana zay iraisanao amin'i Jesosy. Fa tia ianao. Araka ny teny tsy tonga avy an-datsany ahy. Itonga hitady tsy hamonjy ny vereny ahy. Nanampitamby anao. Makanao any amin'ny fotaka mandrevo ny fahotany. Manadio anao. Za moa dia variana amin'ity asan'Andriamanitra ity tsy anao ny asa. Fa ny Jesosy fitaovana fotsiny tsika rehetrarehetra. Fa tsy tsika mahay. Rehefa manao asan'Andriamanitra ny fitiavana ianao. Gaga ianao. Sitrana marina ary Jesosy. Sanatria azafady raha vavy raha miaina anao. Manasalamba ny asany. Tapaka lalan-dra. Lasa nandeha any amin'ny hôpitaly. Hozy ny dokotera atao inona eo moa io. Avereny. Tsy ariary tsy lavo omena. Nentin'ny olona tany. Entina miverina. Inona ny zavatra niseho pastero. Tapaka lalan-dra. Dia hozy amatsy an'i Jesosy. Ry Jesosy io. Zanony ianao fa tapaka lalan-dra. Hoy ny ankizy pastera vavetivety azy. Ho afaka miakatra ve amin'ny tohatra kely ohatran'io. Amin'ny anaranao Jesosy tsisy an'izany fa tafakatra ao. Misongosina ny trano raha tonga. Miala tsiny raha vavy. Fa noho ny amin'ny asan'Andriamanitra lehibe loatra. Hijoroko vavolombelona. Vavaka ny natao. Fandroana devoly ny natao. Inona ny zavatra niseho? Tsisy herinandro akory. Nitsangana izy tonga tao am-piangonana. Zany dia voninahitr'Andriamanitra lehibe zany ry havana. Andriamanitry ny kamboty. Andriamanitry ny mpitondra tena. Andriamanitry ny mahantra io. Andriamanitry io. Andriamanitry ny sahiran-tsaina. Manala tahotra amin'ny fiainanao rehetra. Mahereza. Tianao Jesosy. Ary hita mihitsy zany mivavaka. Tena manova zavatra. Ary lazain'ny olona reo manao mazy mihitsy reo angamba. Tao maninona reo mahita an'izao sy zao. Tsy marina zany. Zao zany. Tsy hitatsony ny fitsaratsiran'ny hafa. Raha tsisy mpanenjika ianao tsy ao aminao Jesosy. Fa ho inao zany fanenjehana zany. Atahoana fa iarama mahazo fafinaretana fanenjehana anao. Firesahana anao fa zao ihany ny fantatra. Tia ny lalana kandihanao ny tompo. Ana mivily amin'ny akavianao na mivily amin'ny akavanana. Ny sofinao andre mandrakariva manao hoe ity ny lalana kany izory. Tany mafy Jesosy. Tany mafy Jesosy amin'ny fibebahana. Tany mafy Jesosy amin'ny fihaonana aminy. Na maraina na tandro na riva. Aiza miala amin'ny Jesosy ry havana. Ahitanao. Manomboka ety an-tany fiadanana. Akioa dia manomana ny satroboninahitra. Tena volamena. Any an-danitra ao anao izy. Tsy eto ny tanindrazantsika ry havana. Any amin'ny Jesosy. An'le tanàna tondro adinozy tetelo asy anao. An'le tena fiainanao an'izay lasa mahereza. Fa mitsahatra teo fahoriana. Any tena fiainana. Ho antsika kristianina dia sambatra izay rehetra maty ao amin'ny tompo. Amezako izany tenin'Andriamanitra zany ry havana dia ao amin'ny Jakoba. Jakoba toko voalohany ny andininy faharoambe folo. Jakoba toko voalohany ny andininy faharoambe folo dia ho faraparanana zany tenin'Andriamanitra zany. Jakoba toko voalohany
ny andininy faharoambe folo manao hoe testamenta vaovao zany Jakob zany ao arinan'ny Hébreu misy azy 230 raha mitovy ny baibolitsika. Hoy Jesosy hoe sambatra zay olona mahatra fakapanahy fa rehefa voasatoetra izy dia ndray satroboninahitry ny fiainana zay nolazainy tompo omena azy zay tia azy. Satroboninahitry ny fiainana ry havana, kopakopaka tsika mandeha any an-danitra rehefa vita ny fiazakazahantsika ity. Mahereza ry havana, mahereza ry zanak'Andriamanitra rehetrarehetra anompo an' Jesosy. Aza miala, aza miova, ny saina tsy miovaova arovan'Andriamanitra mandrakariva. Tsisy mahatateraka nefitsika ry havana, mbola maditra foana, mbola maditra foana. Ary ny tena mampalahelo manao dinidiniky pastera, tsisy zavatra tsisy moa anatrany Jesosy, mbola tetsikely pastera. Ndraindray ianao tena zentana mihitsy, Andriamanitro nahoana reny te mbola mivily ny fanompo-tsampy zay fady indrindra hoy Jesosy. Mbola misy ry havana, mbola mivily amin'izany tsika, mbola misy mifikitra mafy amin'ilay fahotana. Jesosy pastera ka tsy afaka an'izay zazakely mora ny teny dada teny ny Facebook aneraka izy de tena mihitsy hoe firaisina amin'ny devoly izy rehefa ampiasainareo. Zazakely 10 taona pastera sarotra be miala amin'ilay izy fa mba etam-bavaka zany ka maninona renao raha mba hampandrony tia hiala eny pastera andao hampandrony ianao fa tiany Jesosy ianao miala amin'io. Rehefa mba ohatra ka te hijery de téléchargeny reny zavatra tianao sa dessin numéré de reny nijerena raha ohatra kana fa amin'ny Facebook ajanao ny amin'izay. Afaka pastera, afaka famivavahana ty afaka mba haingany tsika mba hanahaka an'izany fa misy ny fahatsarana ampiasaitsika amin'ny hoe vavaka tsy maninona zany fa ny ao anatiny nakizy kely aranery any de mampiasa Facebook amin'ny fahavetavetana. Ringana ny olo koa Jesosy no tsy fahalalan'ny tenika, ringana ny atsika tsy manitsy zay lalakale mitsarapaka tsy mitsarapaka roa nefa dia ara-panahy daholo ny zavatra rehetra. Ary tena marina ny tenin'i Jesosy hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia anaraka ho azy ny zavatra rehetra. Andetsika hitondra ny fotsika ao anatrehan'Andriamanitra, ny ao anatin'ny fotoritory sy mangorakoraka hoy Jesosy, zany ny mahita ny tavako hitaraina amintsika ry havana amin'ny hira 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Ry zaza mpiodina mba miverena ataotsika ny fotsika zany zay afaka mandohalika de mandohalika tsika raha aveo rehefa vita ny hira dia ataotsika zany hibebatsika hitondrantsika ny tenatsika eketsika fa disitsika ry havana tamin'izay rehetra nahalatsaka atsika teo anatrehan'Andriamanitra. Ry zaza mpiodina mba miverena tsony ray isika maly ampotsery tsy terena indretsy zahay miaiky ny ratsy vitanay zay Jesosy eo ndrisy fa nanote mendrika ho faty very zahay Jesosy eo ndrazanay de nanompo maty ka narainay. Jesosy avonjeo re mba ho zanakao zay mitanondrika zao ataotsika zany dia andohalika tsika rehefa vita ny hira. Zaza mpiodina mba miverena antsony ray isika maly ampotsy terena indreto izay miaiky faratsy maratra ny rafi sitrano izay sitrano izay
Fasimbali toetrana sitrany izay. Fasimbali toetrana indrisina notaka mendriko faty sy very izay. Razanay dia nanompo ny patikana rainay. Raio fezero kadia vonzeu bahu zanakau zanakau sahaye tanudrikiza bahu zanakau sahay mitanudrikiza. Andetsika ary a hitondra ny tenatsika tsirairay a eo anatrehan'i Jesosy. Zany Jesosy eo, zany ny tonkiram-panahy entinay manatona anao. Lay zaza-piodina teo anatrehanao Andriamanitra, nanao izay ratsy indrindra na ny miafina indrindra izay hitanao Jesosy. Mianjanja eo anatrehanao ny temponay tsirairay avy. Jesosy a, tsy miantso ny marina ianao fa mimpanotam-bebaka. Jereo lohalika mandohalika ny tokantrano rehetrarehetra any Jesosy a. Mandadilady fihavanana aminao, ilay adala indrindra tamin'izao tontolo izao. Jesosy a, fona aminao izay, bebaka aminao izay, akekeziny io tanay Jesosy olonao tanteraka. Fa raha ianao zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa mimpanomponao. Ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho afaka amin'ny ditra rehetra, ho afaka amin'ny fahavetavetana rehetra Jesosy. Ho afaka amin'ny alatra rehetra, ho afaka amin'ny fitenenina ny ratsy rehetra, ho afaka amin'ny toka sy ny sigara rehetra Jesosy malalo, izay mandoto ny tempolinao. Mila anao izay Jesosy, mila vonjy anao izay Jesosy malalo. Afao izay mba hitana ny tavanao Andriamanitra. Akekeziny io tanay, diovy izay amin'ilay rahanao soa hatrany tapin-dohana ka hatrany am-palatianay. Ongoto faka mangidy ny satana mangetsanay. Fa raha ianao zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa mimpanomponao. Matoky a Jesosy, fa eto ianao, tiany olon rehetra ny tokantrano rehetra any ianao. Tsy mamela azy irery ianao. Ary hitako Jesosy, vavaka aminao, mitaraina aminao, ataovy izany fahamarinany, ny fandoliany ao anatrehanao Jesosy. Ningavy ianao Tompo malalo, tongavy ianao, tongava mpanjako, anadio, anamarina, mamela ny elokay, ny vady aman-janakay, ny mpiretam-po aminay, ndray aman-dreninay, mpiarabelona aminay, mpiaramiasa aminay, mamindravò amin'ny kristianina rehetra Jesosy eo. Mamela ny eloko izao tany sy ny firenena izao, mamela ny eloko ny mpitondra anay Jesosy. Mamela eloko Andriamanitra, tongavy ianao Jesosy. Amarino izay tsirairay avy, mbola misy ny vavaka ny Jesosy amin'ity taninay ity, mba tsy handringana ianao. Atsaharo Jesosy eo, atsaharo Jesosy eo. Fa fatesana amin'ny ribadribaka any amin'ny hopitaly any. Jereo re manam-pahoriana, ampionony re Jesosy. Ianao re ny afaka miditra ao anatiny, amindra fo aminy, mba tsy monomonina. Reo Jesosy hoe amin'ny metsiny ianao, na ahoana ny tena alainao Jesosy. Vonjereo Jesosy, mamela ny elony fa tsy fatan'izay ataony. Matoky fa Andriamanitra ny lavitra ianao, Andriamanitra ny akaiky ianao hatrany ampitan-dranomasinany, mandadilady fihavanana aminao. Misaotra Jesosy, misaotra indrindra, misaotra indrindra. Tsy mba manilikilika anay ianao, tsy mba manavakavaka anay ianao, fa hoy ianao hoe raha miverina amiko ianareo dia ho raisiko indray. Mba manana niza moa izay Jesosy. Ianao n'Andriamanitra ivavahanay, atsoinay andro dia andro, atsoinay alina dia alina Jesosy eo. Manadio anay, manamaivana anay, mitondra neta mavesatra rehetra ianao Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra mpanjaka.
sambatra izay manana anao. Izany nasainay manonona ny teny Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavelany elony sy voasarona amin'ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ary hitsangantsika hanonona amin'ny fanekempinoana ijoro mandrakariva anatrehany Jesosy ho vavolombelony manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho. Ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokany tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky mariviritsiny nijalana napaka Pôsy Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany Efenatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo kavan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any eviny tsara mivelona sy maty. Mino ny fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izay tontolo izao fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Andeha hiverina amin'i Jesosy tsika ry havana ao amin'ny bokira fifoazana 2:100 hiverina aminao ary raikio dia ataotsika amin'ny fotsika rehetra izany fa dia zazam-piodintsika teo hiverina satria tsara fihavanana amin'Andriamanitra. Verina minao ary raikio ilay trotraky lotanata matoky ny fosiny saiko fa tsy amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka antsika rehetra. Dia ho ampitomboana mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika dia faly miarabantsika rehetra ny amin'izao Fotoam-pivavahana izao ary manasa ihany koa ireo tompona aniversary rehetra mba hitsangana any tokantranony any dia ho tononona ny anaran'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Tompoko lahy sy tompoko vahavisany raha nevako 100 fetra tamin'ny 4 Mey, raha Benanary nantenaina sarobidy Iarso tamin'ny 10 Mey, raha Zaiarso Julienne 70 taona tamin'ny 2 Mey, mangataka ny hira 20, raha Jaona Patrick sy raha Kotovololona Christina anniversaire mariage, raha Kotondramanana Noël Sansy, raha Olovololona Maholy 70 taona de mariage, mangataka ny hira 730 raha Kotanimanga Nambintso tamin'ny 7 Aprily, raha Zavomaro Simon Pierre sy raha Velonjanahary Florine anniversaire mariage tamin'ny 20 Avril, mangataka ny hira fanampiny 770, raha Zavomaro Simon Pierre tamin'ny 2 Mey, mangataka ny hiran'ny fefy ny miankina aminao, raha Zavomaro Bonirina Nadia tamin'ny 2 Mey ihany koa, raha Zafomanarivo Henri tamin'ny 20 Aprily, raika amin'ny 70 taona, raha Zafina Jaibe Bonami, raha Ndriaminambao Zina Satry tamin'ny 4 Mey,
5 taona. Rakotondra tafika Erika mangataka Vavaka fanao BPC. Randriana Accent fanomezany Sozaka tamin'ny 6 Mai mangataka Ex-Tanjaka ary fahasalamana. Randriana Accent Félix sy Rasoarbodo Esther tamin'ny 7 Mai mangataka ny ika faharoapolo 7 taona ny mariage. Ary mangataka fahendrena sy fahaizana ihany koa. Rakotonarivo Tsiavona Nekena tamin'ny 4 Mai. Rasendra miadana Corinne tamin'ny 6 Mai. Rakoto Arson Azatina tamin'ny 6 Mai mangataka ny hira FFPM raika amin'ny 307. Inasia tamin'ny 20 Avril. Miantra tamin'ny 10 Aprily. Andrianarivelo Lala sy Rasoarnivo Elisabeth 7 taona ny mariage mangataka Vavaka amin'ny asa fivelomana. Rasoarnivo Elisabeth tamin'ny 6 Mai 17 taona. Razanaparany Aimé tamin'ny 1 volana Mai. Rasoa samy manana mbola nirina irakambola io mangataka ny hira 220 tamin'ny 7 Mai. Razafy Manantsoa Norovoangy tamin'ny 6 Mai. Androdona Entsoa Larissa tamin'ny 4 Mai. Randriam-Penivola Fahasoavantsoa. Rakotondrasoa Tsahita Fiderana tamin'ny 10 Mai. Randriambazafy Mamy Andrinirina Elisée 7 taona. Razafy Marola Jimmy Rodson. Nivoary Mirija Andrianaivo. Ontsoa Randriamaritsona ary Rasakarivony Tsiky Jona. Dia arabaina ianareo rehetrareo ny amin'izany tsingako taona nareo izany. Ny fanomezana tsara omena Jesosy ho anareo dia hitantsika ao amin'ny Salamo 7:20. Ny andininy 2:10 sy 12. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa masoandro sy ampinga Jehovah Andriamanitra, fahasoavana sy voninahitra no omeny Jehovah, tsy hiaro zavatsoa amin'izay mandeha amin'ny aitsiny, fa itsiny izy, Jehovah ny tompony maro, sambatra izay olona matoky anao. Ho famehezana n'ireo hira izay nangatantsika dia ho ataontsika ny hira 7:300 dia hiara hitsangana itsika rehetra any an-tokantrano any ny andiny voalohany any. Jesosy. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ray, zanaka fanahy, misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao anay isan'andro, ny famindramponao izay omenao anay ary antony havelomana itakizao. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ireo sosesehena narotsakao teo amin'ny fiainanay, ny fitarihanao anay isan'andro, fa nataonao samihafa tokoa Jesosy, ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Mankasitraka Jesosy, izay dia manao fanekena Jesosy fa ny andro rehetra mbola omenao dia hoentina hiderana sy hanompoana ny anaranao. Naovanay rehetra Jesosy, ny asa fivelomana, ny fianarana, fahatanorana, ny fanadinana, indrindra ny fiainam-panahinay dia apetraka feny eo am-pelantananao.
eo ambany elatrao no ametrahanay ny mombanay rehetra fa zanakao sady asan'ny tananao zay Jesosy dia ao adidinao ihany. Misaotra Jesosy, fantatray fa raha vao mijery anay masonao dia anasoana ianao zay Jesosy, dia ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Arepetraka tsika tompoko. Tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekolelahatra zao tsika rakizy tsangana daholo tsika rehetra ankizy rehetra any an-tokantrano rehetra any amin'izay toerana rehetra andrenesantsika n'izao fotoana izao. Ataontsika ny hira amin'ny firana ry Jeso be fity zaza izahay 420 sy 700 andiny ny voalohany ihany. Jeso be fity zaza izahay. Jeso be fity zaza izahay, Avy mitaraina diainoana. Vavaka sika Jesosy tonga ny fotoana iresanao amin'ny ankizy rehetra ny tokantrano any, dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Ny teny akatsika fampianarana androany rakizy dia ao amin'ny Petera voalohany toko 5 dia ny 9. Petera zany rakizy dia ary amin'ny farany Baiboly nareo no mijery miaingany amin'ny Apokalipsia dia mivadika ao amin'ny Joda dia misy Jaona anankitelo dia Petera faharoa dia Petera voalohany. Avy any amin'ny farany zany tsika no mamadika amin'ny Baiboly dia hitatsika ny Petera voalohany toko 5 dia ny 9 ihany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mahonona tena, miambena, fandevoly fahavalonareo mandeha tahaky ny liona, mandehandeha tahaky ny liona mierina mitady izay harapany. Le tapany voalohany kely iny ihany no tena tsindriana hoe mahonona tena, miambena. Dia noho ny rakizy ty tantara ty izay miendrika angano nefa mamperitreritra. Indray andro dia nisy mpivady atao hoe Rangasy Ramatoa, dia manan-karena be ireo mpivady ireo rakizy. Dia izao efa retraité zareo, izany hoe efa misotro ronono, dia nieritreritra amin'izay rangahy hoe: ô Ramatoa ty tsiko tiako tsy miteraka, tsy nisy zaza, dia atao ino reto arena be dia be reto, tomobile be dia be, 4x4 firy, trano firy. Dia niresadresaka teo izy mivady dia nieritreritra hoe anao tsika hikaroka hevitra mitady an'izay ahatonga antsika ho lasa ho tanora indray. Dia nandehandeha teny rangahy dia nisy nanoro hoe zao mivahaolana ozy rangahy raha izany no tediavinao hoe mandana makany Ambotsotonolona. Dia izao tondra kaopy ianao fa misy rano ao, dia misotro amin'iny rano iny fa lasa tanora ianao rehefa misotro ao. Dia lasa rangahy satria ny tanjona dia mba hiverina ho tanora dia mba ho elaela zany aloha, mbola misitraka amin'ilay fananana be vao maty, izay ny tao an-tsainy zareo. Dia lasa tokotra ilay rangahy nandeha tany Ambotsotonolona dia nisotro dia hoe to lasa tanora zany, dia nisotro dia nahatsiaro hoe tena lasa ohatry ny 5-20 taona dia mety izao ka lasa rangahy. No tany any Ramatoa izy dia o Ramatoa dia saiko tsy fantatro ilay Ramatoa moa izy ko lasa tanorako. Dia mandana makany Ambotsotonolona, tiany kaopy, andeha misotro rano, milasa tanora ohatr'izao koa ianao, lasa Ramatoa. Tany Ramatoa ela be tsy hita, gaga amin'izay rangahy, fa lasa zary Ramatoa tsy mipotra mihitsy. Lasa nijeren'ilay rangahy tany, o Ramatoa tsy hita Ramatoa. Rehefa nitabataba teo raha tsisy ilay rangahy
Ty misy hoe isary zany ka le raha matoa zany lasa zazakely satria nisotro tao nefa raha ny zazakely dia batain'le rangahy le izy ko iny ary moa le vatiny zany le zazakely dia netononody dia nieritreritra le rangahy hoe aiza moa naizako mitaizany ty fa dia nanambady rakizy le rangahy dia le vadiny teo indray no nataony zanaka rakizy ina moa no tiany ny tenin'Andriamanitra lazaina amin'izany hoe mahonoana tena zay rehetrarehetra anantsika any an-trano any na kilalao io mahaiza misaotra hoe merci Jésus na inona na vary inona zay misy ao an-tranao mahaiza misaotra le mahonoana tena mahaiza makasitraka an' Jesosy dia le miambena mivava foana rakizy fa ndraindray tsika rehefa tsy mahay makasitraka dia ataony devoly hoe ndana mitsiritrany eny ihany ndana mijery ary dia lasa mangalatra rakizy fa va mandrakariva mba tsy ho azony devoly. Amen. dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsika rehetra manerana ny nosy nareo rehetrarehetra ny ampitan-dranomasina rehetra miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy tsy mbola maty fo manainy reko daholo na amin'ny Facebook zany na amin'ny internet zany na amin'ny telefona zany fa misy ny narary fa sitrana misy ny marary fa sitrana tsy tany amin'ny hôpitaly akory tao an-trano ihany eny vavaka Jesosy pastera voninahitra zany rehetrarehetra zany ho an'Andriamanitra rehetra ka dia za mino fa Andriamanitra dia mbola hanozava mahagaga ho antsika fa izao alohany anaovantsika rakitra dia tsy mbola faly ohatran'izany Jesosy hatramin'izay nahitako azy indrindra tamina ny manana ny fotsika rehetrarehetra hoe rehefa nofanatitra ho an'ny tompo antsika izay nolazaiko ampahafantarin'i Jesosy tamin'ny heriny dia efa ampimanina ny fonao hoe reto ny fanatitra tokoa ho an'ny tompo fa tsy rehefa any am-piangonana va hoe aiza jerena ny poketra sokafana ny naty-paosy rehetrarehetra any nkaronona dodolo dia zay any sisa ny atao fanatitra tsy tiany zany fa tena fanatitra ho manina mihitsy hoe ity natokako ho an'Andriamanitra androany zany ny tena mahafaly ny fony dia rehefa vitsy zay dia samy nanatitra n'izany amin'ny fony nakatea amin'ny fiangonana faly izy saotra nareo nahatakatra fa zany natao fanatitra ho an'Andriamanitra no fonao sy ny volanao vitsy zay dia Jesosy tsisy ilay zanak'ondry mora tsisy kilema iny manonitra ny tsy vitanao rehetra na ny manonitra ny nalainao rehetrarehetra avy dimy eny ary ho hitanao zany fanoneran'Andriamanitra avy dimy eny aminao zany amin'ny fanatitra ataonao amin'ny fonao rehetrarehetra vokatra izay fifaliana izay dia nilazako izy fa ny bebaka betsaka tokoa ny bebaka nandritra ny 3 alahady zay dia nampibebaka tena nampibebaka mihitsy ny tompo ka dia misaotra antsika rehetrarehetra anambarany heviny izy rehefa aveo fa dia nao rakitra ary isika aloha zao izay mameampifaliana no ankasitrahana indrindra saotra tompoko.
Dia jangantsika rehetrarehetra any tokatrano rehetrarehetrarehetra any a
ifaly eo anatrehny tompo a anolotra ny fanatitra tsara indrindra ny mahafaly azy indrindra satria mahatsiaro azy tsika todika ny amintsika tia azy itsika manolotra izay tokony ho an'andriamanitra tsangantsika rehetrarehetra mamiko indrindra ianao Jesosy fa tena mihaino vavaka akavia mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka ino mavalikanao amin'ny soa rehetra zay nataonao atraminy kely indrindra Jesosy ambony Jesosy eo misatrana tsy manana vola tsy manana renabe tsy mananjavatso azoko tenaina fampiane fahasoavana tompo ino mavalikanao amin'ny soa rehetra zay nataonao atraminy kely ambony Jesosy eo misatrana Alleluia 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 teka ho an'ny tompontsika sotra Jesosy sotra Jesosy sotra raha mbola mahazo manakaiky anao zahay amin'ny fanatitra tsotsotra tahaka an'izao vokatry ny fonay Jesosy atolotra eo anao zany na kely iny na be iny mba hampitony ny fahatezeranao aminay sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any Alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra amen petraka isika rehetra eny azafady anao hira nareo ny misy avy any amin'ny mpandraraha rehetra ry havana malala dia misy moa ny rakitra emivola zay nataontsika teo mahazatra atsika avy amin'ny radio Fiotasan-tsoa amin'izany no anarany any a sy ny trésorier général amin'izany zay tonga dia mandraikitra ny vola io zay fantatsika mahazatra atsika dia ny 034 64 454 40 averiko 034 64 454 40 zay a ny emivola mahazatra atsika hatramin'izay fa ny amin'ny rakitra ho an'ny taotranony dada sy mama kosa dia nanaovana compte manokana emivola manokana tsy hoe akory hoe miahany teo aloha fa tonga dia mahita avy hatrany hoe reto mahazava tsara mihitsy a ny amin'ny taotranony dada 034 94 034 94 355 19
veriko 034 94 355 19 ho an'ny tao-trano any dada sy mama. Ry havana malala, araka ny efa lazaiko taminareo rehetrarehetrarehetra hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra miaino zany, faly aloha mahafantatra fa mbola salama daholo, na dia misymasa mikikika daholo ary any anaty telefonina any ny sasany a, vetivety fotsiny rehefa nandro amin'ny ranony Jesosy, nisotro ny ranony Jesosy a, dia sitrana voninahitra ao an'Andriamanitra zany a, tehaka daholo tsika hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetrarehetrarehetra. Takizany koa teto Madagasikara, ary tsy olona aminareo mihitsy ry havana fa tena mahavariana araka ny tenin'ny tompo hoe mo misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Misy tokoa ireo mpiandry izay manao ny ainy tsy ho zavatra noho ny finoany an'Andriamanitra, noho ny finoany an'Andriamanitra. Fa eo Andriamanitra io dia naniraka azy, eo Andriamanitra io manana ny hery sy ny fahefana rehetra andresena izao fahavalo tsy hita maso zao, dia mirotsaka manasitrana, tena mametra tanana amin'ny olona marary. Tsy mba nisy zany nanao hoe dana maka fiarovana, satria ny dokotera manao zany, izay miditra ny amin'ny hopitaly ataon'izany, tsy maintsy maka fiarovana, tsy maintsy manao masika, tsy maintsy manao an'ity rehetrarehetrarehetrarehetra ity. Tsara zany fa tsy hoe ratsy zany akory, fa misy amboniny zany dia ny finoana. Ny finoana n'le hoe Andriamanitra manana ny fitaovana rehetra entina andresena andro zao coronavirus zao. Tamin'ny voalohany dia nanao tsika ny hoe inona Jesosy ny tena fiarovana ho ataonao aminay, dia namaly izy sakamalaho izy adino, aza adino, dite sakamalaho aza adino. Ary ohatra anao ka somary mavetivety amin'ny vatana dia asio voasary makirana anankiray isan'andro isan'andro isan'andro. Naomby zany be dehibe be dehibe be dehibe zany. Ny tsara indrindra koa izy dia ny mandro amin'ny rano Jesosy, sotro ny rano Jesosy. Io rano io dia ianao ihany no mivavaka mifona amin'Andriamanitra, manatsoboka ny tananao anaty rano. Tsy fahalalan'olombelona zany, tsy fahalalan'ny dokotera zany, na ny mpitsabo na ny mpanao mazia, fa izy Andriamanitra mihitsy no nanoro zany ho antsika. Ary na omby dia tena na omby tokoa izany finoantsika sy ny herin'ny rano Jesosy zany. Betsaka ny fomba izay entin'Andriamanitra any iaravoantsika tena amin'izao coronavirus zao. Fa na dia mibedabeda olona voan'ny coronavirus ary mpiandry nanam-pinoana, ary misy foana hatramin'izao. Ary efa nitenen'ny filoham-pirenena mihitsy zany fa izay fomba ataon'ny fiangonana fanasitranana ny marary na any am-piangonana aza dia mahazo misokatra ny fiangonana. Ny fiangonana anasitrana na marary zany fa azo fotoam-pivavahana any am-piangonana akory. Ny marary dia miditra, ary marobe no sitrana tamin'ireny ny joro vavolombelona. Fa mbola voninahitra Andriamanitra, fa mbola tsy misy vohatra amin'izao ireo mpiandry ireo. Mametra tanana amin'ny lohany, manangana ny tanany rehefa avy eo, rehefa vita ny asa. Tsisy tahotra mihitsy zany, fa ny herin'Andriamanitra mandrakotra zany ny mahafaly ny marobe izay mino an'Andriamanitra. Be dehibe ny fomba entin'Andriamanitra iresahana amintsika raha momba an'izany. Ao ny sasany nanao hoe zavy Jesosy, zavy Jesosy mahazo mihinana CVO. Dia hoy izy Jesosy taminy, tsia manana CVO plus, tsia mahazo manao mihinana EDE,
tsia mahazo mihina mahazo manao ravikazo na kinenimanitra na kinenipotsy na evoka tsia tsia daholo fa torakovitra ianao miaino an'izany torakovitra ianao maheno an'izany dia mba ahoana zany Jesosy dio Jesosy hoe zany miaro anao te afo ny tompo amin'izany rehetrarehetra zany e zava-dehibe mihitsy manana n'izany finoana zany ary za mino fa reo mpiandro marobe na tonga any amin'ny hopitaly na any amin'ny fiangonana dia ny herin'Andriamanitra mandrako zazy isan'andro voninahitr'Andriamanitra zany sotra tompo ao ny sasany nanao hoe Jesosy tsisy manam-bola mihitsy na ividianako an'ireo fanafody rehetrarehetra ireo azy ao ny CVO maimaimpona tsia tsy manam-bola raha afaka ninona ny eto an-trano sasany tsy zay ane mahantra Jesosy ina ozy anao lazainy Jesosy aminy ianao tsy mihinana fa tsy tongolo be gros oignon anankiray io ihany sasana roa dia ataovy amin'ny oronao matetitetika isak'izay matsiaro dia atao io mandehandeha ndray ianao adiny ray adiny roa matsiaro dia ataovy eo zay isaky ny atoandro ary ny alina ndray iny atsasany iny ataovy akaiky ny ondanao fefa firy andro zay fa tsy mety vo mihitsy le olona zany nefany dia ataon'Andriamanitra maimaimpona ho an'ny mpanompony ny anankiray aza izay efa mitsipatsipaka be mihitsiny io ndray tsy mitovy finoana amintsika fa fiangonana raha lahy hafa raha vavy hafa no misy azy tsipatsipaka be mitsipatsipaka be vadiny no mikikika be mivavaka amin'Andriamanitra mivavaka an'Andriamanitra tongavany Jesosy mazava be ao an-trano mahafinaritra ny mihaino an'izany mahafinaritra mihaino an'izany hoe tsy mifidy fiangonana mihitsy Andriamanitra fa ho an'izay tena mivavaka ho azy dia tonga izy mamonjy ny teny tamin'le olona mitsipatsipaka be izy manao hoe aza matahotra izaho Jesosy ihany ty zao no anafarako anao ho amin'izay amin'ny olona mitsipatsipaka tahaka anao io satria efa kely ny ainy tsy ampy ny oksizena ho aminy mandeha any ianao manatelina sakay pilikely 5 ndray atelina tsirairay tsy arahana rano dia maka ianao sakay pilikely indray eraky ny sotro ataovy ao anaty vainafo dia oroy amin'ny oronao oroy indray amin'ny vavanao dia ataovy indray amin'ny oronao dia amin'ny vavanao amin'ny oronao amin'ny vavanao zay tonga dia nitsangana le olona voninahitr'Andriamanitra ary ny teny mihitsy izy hoe zay ny afatra ny tompony havana ka dia betsaka ny nanao an'izany ho famonjena nyity firenena malagasy ty indrindra fa ny any ambany vohatra tantaran'izany metoraka amin'i Jesosy dia vita zavatra rehetra betsaka izany dia samy manana an'izany ny antony tenenako amin'izany ravana dia tonga eto amintsika izao ny vaksiny io vaksiny io indrindra ny tenenan'i Jesosy ho antsika ao amin'ny tany ampitan-dranomasina zay efa niteny hoe dada inona ny hevitr' Jesosy amin'ny vaksiny nantany azy hoe inona ny anaran'ny vaksiny any aminareo dia nilaza izy hoe zao ary raha tsy manao vaksiny hono dia ahoana rehefa tsy manao vaksiny hono zay miala amin'ny asanay ay ka ny fomba tsika ho FPVM lazay koa ny fomba tsika FPVM ary nankasitrahan'Andriamanitra ary mbola tian'Andriamanitra hatramin'izao dia ny manontany azy
mety amiko sy ny rako ve Jesosy a ny anaovana nyity tsindrony ity. Ny ry zareo tany an-dafy dia nahazo mihitsy ny hoe mety aminao io, dia nanao izy dia mifaly. Ataovy no aho fa ny eto amintsika mitondram-bavaka amin'izany a tsy fantatro raha mbola mba mety andray ahy ihany ny filoham-pirenena na tsia. Za ve Jesosy, za ny manontany araka ny tenin'ny filoha, tsy manery amin'ny fanaovana vaksiny, tsy azo terena fa zay tanao a dia manao. Anjarantsika ny manontany amin'i Jesosy tsirairay avy, mety amiko ve Jesosy na tsy mety? Dia tahaka ny tenenany amintsika be dehibe teo, dia misy miteny tsy fantatro zay lazainy aminao fa za zao ny teny tamiko hoe tsy mahazo manao an'io ianao. Ary ny vadiko a tsy mahazo manao an'io izy, ary ny zanako a tsy mahazo manao an'io izy. Dia miteny aminareo a ry havana malala fa izay menakavy a tsy tatoa an'izany vaksiny zany. Za tsy manery anao hoe zay ny tenin'ny dada ka tsisy anao ny zay a. Za dia manolotra anareo natrehan'i Jesosy foana hoe ndana miaona aminy. Ny rahako tsy mitovy amin'ny rahanao. Ny raha mbola misy hoe A plus, mbola misy ny A moins, B plus, mbola misy B moins, mbola misy ny AB plus, misy ny AB moins, mbola misy ny 0 plus ary misy ny 0 moins. Hitanareo fa misy karazany valo be zao zany ny raha. Ny mety amiko sao tsy mety aminao, ny mety aminao tsy mety amin'ny hafa. Andana miaona amin'Andriamanitra aloha zay vao manao an'io. Fa raha mba mety ny filoham-pirenena mandray aho a, manirika maniry zany a mba hahasoany ty tany sy ny firenena aminjena tsara tompoko ny miaona amin'Andriamanitra. Misaotra anareo aho amin'izany. Fa rehefa mibebakitsika telo alahady zay dia tena faly dia faly ny tompoko hoe asehoko anao ny fifaliany. Tonga izy alina eo amin'ny tsy fantatro kaikaiky ny efatra eo na amin'ny 5 maraina efa hifofoa. Jao misy olona mibeda avy eo orinako, faly be mihitsiny. Zany ny tena netiny mandindia ohatra zao mihitsy finy ato mitratraka tao zany. Finy iza ary olona zao le tiako indrindra, le malalako indrindra, le tsy foky indrindra, tiako be indrindra, le tiako be, le tiako be, le tiako be. Mendrandra hony aho hoe fa iza ary zao? Za Jesosy naka niendriky ny tovavy tsara tarehy sady lava be. Za eto amin'ny sorony eto angamba mba nieliny. Dia finina ohatran'izao Jesosy mihira fitiavana zany. Raha pahay tononkira na mpanakanto tena nangataka amin'i Jesosy mihitsy hoe avereny kely hoe ho raisiko noty, fa tsy manana zany fanomezam-pahasoavana zany fa zany Jesosy mihira fitiavana, fitiavana, fitiavana. Tsy mbola nahita an'izany fa sady trotrony ianao no ataony bizou ianao, mbola any ambony any izy zany manao bizou amin'ny tapikandroko eto izy faly be izy. Dia hoy izy mantsy azy hoe ina moa no mahafaly anao Jesosy? Ny mahafaly aho izy satria maro be ny aino dia mibebaka. Zany ny mahafaly aho. Dia lazao azy, lazao amin'ny vahoaka rehetra fa tahaka an'izay nataoko taminao teo, mifanambarako fitiavana aminao amin'ny olona rehetra. Ka rehefa natony bizotra an'izany sady ny tantanany sady vimbininy, dia misy ny teniny hitany hoe hitanay ô, hitanay ô. Dia za ho ny menamenatra. Dia nahodiny Jesosy amin'izay dia ny fihininy raha inao inona
izay fanasiketana na fanaratsiana na fanarabirabinanao za tianao jerena teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra ho antsika rehetrarehetra hony a izany ry havana ka dia manao zandira mpitiavana zany izy a mamela ny elokitsika hony izy dia manomboka androany dia jereo amin'izay a ny Jeremia 5 izay omeny ny tompo antsika amin'izay Jeremia 5 momba ny latsakalina Jeremia 5 azafady Jeremia 5 Jeremia 5 hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe mitsangana amin'izay fa teo mipetrapetraka ny mpandrina tany mivavaka fa nanio alina mitsangana amin'izay andeha isika anao latsakalina maninona izy manao ny teny hoe isika jerenao amin'izay a izay nolazainy tamiko Korintianina 2:7 Korintianina 2:7 Jesosy ony a rehefa tiantsika na miana antsika mitrotro antsika na mela ny elokontsika alina dia mpiara-miasa amin'izay hony a no ataon'i Jesosy anarantsika mpiara-miasa aminy Korintianina 2:7 ny 7 Korintianina 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay io ny tena teny tian'Andriamanitra indrindra amin'ny fitenin'olombelona eto tany za manko ambarako aminareo nisy fotoana tena nampitomany dradradradra mihitsy rehefa nahita ny tenin'i Jesosy rehefa vita daholo ny zavatra rehetra dia hoy Jesosy mpanompo tsy mahasoa tokony nataonay ihany a ny vitanay mpanompo tsy mahasoa jereko tompoko ny dictionnaire jereko ny baiboly serviteur inutile mpanompo tsisy dika tsisy lanazy za tena nitomany tamin'io a kifafa ho a Jesosy mantsy ny olona ohatrano ilaina ny kifafa za tsy ilaina riny toerany poubelle fanaripako ilaina sa tsy ilaina riny toerany fa iza zany mpanompo tsisy dikany tsisy lanazy fa tena nitomany mihitsy ananao hoe za tsy hanao mpanotsony Jesosy tsisy lanazy fa tiantoka fotsiny zany ny fidiananao a ary zany tena nampitomany a fa tiantoka ho anao ny asa ataoko raha mpanompo tsy mahasoa tsisy dikany zany ny anarako dia nitomany anandritry ny alina teo natongavan'i Jesosy hoe malahelo anao eno izy zao ary tsy azao atao intsony hoe mpanompo fa ataovy hoe mpiara-miasa tianao tiako be raha izany zay nolazaiko ry havana tiako be raha izany mpiara-miasa ary zany no mahatonga ny Jeremia 5 teo a manao hoe mitsangana andeha isika anao latsakalina ny latsakalina ataontsika androany ony a miaraka amin'i Jesosy mihitsy ry havana ome voninahitra izy a tiafa ho azysika rehetrarehetra andeha isika anao latsakalina inona ny latsakalina ataontsika androany miaraka amin'i Jesosy aoka ho ravahantsika ny trano beny any amin'ny Facebook rehetra any any amin'ny internet rehetra any a dia voalaza mihitsy fa misy trano be anankiray anaovana an'izao virus amironana an'izao virus aminona mponina eto ambonin'ny tany zao amina tapitrisa zay vao mijanona
ao daholo voatonona eo daholo manam-pahaizana tahaka an'izao namorona ny virus io, manam-pahaizana tahaka an'izao sy tahaka an'izao any ananina sy any ananina. Samy mahina an'izany daholo, mahita nijery an'izany ianao any amin'ny Facebook eny, ahitanao zany. Hitanao zany fa misy zavatra trano be amoronana fiadina anam-potehana ny tany sy ny firenena, vahoaka rehetra miponina eto amin'ity tany ity. Foronon'olombelo zany. Androany Jesosy mihitsy no miteny aminao, andao sika androdana anio amin'ny valoran'andro. Miantso ny kristianina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola inonareo fa misy Jesosy, miteny amintsika, miteny amin'ny nofy, manolo-tsaina, manolo-pahendrena, le tompony fahefana sy ny hery rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Miaraka daholo tsika mivalo alina androany. Andeha isika hiaraka amin'ny Jesosy ane zany. Tiantsika izy, namindra fo amintsika izy, namelantsika izy. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany, mandroaka devolontsika, manamasina rano, atobakitsika any ambaravarakely zany, afavitsika any amin'ny abakabaka zany, afavitsika amin'ny tranontsika, any amin'ny lalantsika, any atokantranontsika rehetrarehetrarehetrarehetrany, sady ataontsika toy zany no ataontsika koa raha riva. Zao ary aloha dia andeha hisaotra an'Andriamanitra tsika hoe inona re tompoko mba hira, mba tianao avy aminao, satria nanontany ahy izy raha ny fihininy ahy hoe rehefa vita ny hirany, hiram-pitiavana, dia zao ny teniny tamiko hoe ary anao mba tia, tena lazaiko anao fa tena nitsambikina mihitsy na nitsambikina hoe za dia tia anao, tena tia be anao mihitsy. Tsy mpanao an'izany tsy mbola nahita an'izany vehivavy zany ka nyteny hoe tia anao fa raha izy vehivavy tsara tare, za gaso mainty kely ty, nahazo hoe tiako ianao, satroka aza maratra, tambikina fotsiny zao hoe enao ve dia tia dia tao ny famihana atao zay. Ary satria izy mbe efa nihira ao antsika zay tsy fantako mihitsy ny tonony, tsisy fantako na iray aza dia hoe fitiavana fotsiny, zay no miverimberina amin'le hira, zay no mba tadidina andehantsika mba hira azy. Zaho miara-voa ombo aminao ry Kristy, zaho zay lohan'ny mpanota, tena lohan'ny mpanota, nefa mba voavontsy koa. Samy manao zany hira amin'ny fotsika isika ry havana malala, ataontsika daholo ny 9 mba homarika ny fitiavan'i Jesosy antsika ary fisorana azy. fanekeko Saule no fanekeko saya tolotroanao ny fanahy ty trano
omeko dia ny fokolapana mety angamba tsy zaza mety angamba tsy zaza noho ny ombizanaka raha tondo tsy metrikaza Jesosy maraisona soreny faniriko Sarura ny fifaniko ny anao raha dianao aokare mba hotafiko zany masinana felana sy tao tsy misaraka aminao raha tofaty dia ho amparimpona tsangana amin'izay tsika rehetra hivavaka misaotra Jesosy misaotra dia hitako mihitsy ny fitiavanao Jesosy verimberinao an-tsainay foana ny teninao tety ambonin'ny tany zaho anefa tianao taloha zaho nanao déclaration d'amour voalohany taminao misaotra Jesosy tsy takatra ny sainay zany fitiavanao zany mpanotana izay fa tsy hoe olona saika nanote ratsy maloto marikiriko anao azany mijery anay ary raha tsy teo ianao Jesosy Andriamanitra ray dia tezitra aminay isanandro araka ny teniny fa noho ianao ilay zanak'ondro mora ilay zanak'ondro tsy misy kilema tsy misy petipetina inona tononay inona ny fonanay dia nijery ny zanakao anao Jesosy ilay malala anao jery ny Jesosy anao Andriamanitra ilay zanakao malala anao ary satria tsy nisy tsino ny zanakao malala anao izay narahanay dia voavelany daholo ny elokay rehetra voavelanao Andriamanitra misaotra Jesosy mbola nasehonao anay indray zany fitiavanao zany na dia ratsy ary saika dia misaotra Jesosy misaotranao tamin'ireo olona maro be ny sitranonao tamin'izao coronavirus zao misaotra Jesosy misaotra mbola betsaka any amin'ny hôpitaly any aseho Jesosy fa tia an'ireny olona rehetrareny ianao mba ho salama aingana Jesosy miravoravo tanana ny dokotera fa ianao tsy mba miravoravo tanana lany fahalalana ny dokotera fa ianao ambony ny fahalalana rehetra mba ho sitrana ho gaga daholo ny mpitsabo rehetrarehetra fa misy hery hafa natsoboka ao anatin'ny fanahin'ny olona rehetra hamonjena ny fanahin'ny olona rehetra ary ho ataonao zany Jesosy manomboka amin'izao ora izao misaotra Jesosy ny mpitsabo rehetrarehetra manao ny fanamiana rehetra sy ny fiarovana rehetrarehetra Jesosy ampafantaro azy fa mbola misy moatra lavitra ny fiarovan'olombelona satria mbola misy mpitsabo maty ny corona misy ny mihinana fanafody fiarovana mafy fa maty ny corona fa ampafantaro azy fa mbola misy hery hafa dia ny fananao masina mandrakotra ny reny mpitsabo rehetrarehetra reny io velona soa matsara izy ary ho gaga sy mino
fa tsy misy afa-tsy anao Andriamanitra no azo otikina amin'izao fiainana mandalo zao. Gataka anao koa mbola mba hiaro le fitandro miraminana rehetra fa naretsaka ny anaty vahoaka any mandamina ny vahoaka rehetrarehetra, mifanosokosina ny vahoaka mihitsy ara Jesosy a. Misaotra azy sady misaotra anao zay fa mbola misy olona manana fantavatena tahaka zany amonjy ny tany sy ny firenena. Ampafantaro azy Jesosy fa mbola misy fiadina mahery vaika lavitra no ny fiadina eny aminy any ampitandro filaminana. Fa hainao ny zavatra rehetra, ianao miteny fotsiny any, sitrana dia sitrana, tsisy fanafody, tsisy fiarovana. Hainao zany Jesosy, arovo daholo ny tany razanay, arovo daholo indrindra fa ny ampitondra fanjakana, any amin'ny ministra, any amin'ny député, any amin'ny sénateur, any manam-pahefana rehetra, indrindra fa ny firoa faratampony Andry Rajoelina. Ho arovany fananao masina, ny fananao mahery, tsy hainy izao tontolo izao mena fa omenao an'ireo mpanomponao reo, mba ho tanteraka zao matsara ny famonjena nyty Madagasikara ity Jesosy. Misaotra Tompo, fa ankehitriny zay Tompo a, mangataka aminao efa eto ihany ianao, araka ny teninao Jesosy hoe andeha ho ravatsika ny trano beny, andeha mitsika ianao latsakalina, itsika hiaraka aminao zany. Faly le Jesosy mahina zany, ary mino afa eto akaikiko ianao anatanteraka zany ianao. Ka ianao Jesosy milaza mandehana amin'izao tontolo zao ianareo, roainy demoni, atsanganony maty dioviny boka, zany ny afatrao Jesosy. Ny fedina rehetra voaforona entina amelezana anareo, tsisy ho valina naray azy, zany no ravatsika Jesosy. Ary ianao ny laza fa za dia momba anareo mandrakariva naiza misy anareo, alefaso ny rivotra ho ianao, zany ny irako, alefaso ny afo ho ianao Jesosy, andoro andrava any amin'ny rivotra gasikara rehetrarehetra, any atokantrano mandadilady any amin'ny borodina, any amin'ny tanàna amin'ny trano tsy fatorinay rehetrarehetra any, tsisy ho vaniny zany manomboka androany. Fa le mahery ny momba anay, vavan'i Jehova no miteny, ny afo dia ny Jehova mihitsy ny afo, androdana sy andrava izany coronavirus sy izay aretina rehetrarehetra tsy fatam-piavina manapotika nyty Madagasikara ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, za mandidiny devoly rehetra, naiza misy azy, na an-tsana, na tanàna, na ny trano, na ny amin'ny rivotra, na ny amin'ny tokotany amin'ny ranomasina, dorana daholo, may amin'ny anaran'i Jesosy. Zokinay malalanay, zany no andrava sy androtana zay rehetrarehetra zany, eran'ny nosinay, eran'ny Madagasikara-nay, any amin'ny rivotra, any amin'ny kristianina rehetra manerana ny tany. Vavan'i Jehova miteny, Jehova ihany no amafa izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, zokinay malalanay, sotra to alohan'ny isaranay Jesosy, any tokantrano vavaka tsirairay avy, izay eto mivavaka tsirairay avy, momba ny akonanay angamba, karaha misy marary any, mpanomponona izay nanao fanekena taminay ianao androany Jesosy, fa tianay ary iainy ny fivavahanay. Gataka aminao a Jesosy, vavaka fa nataoko hatramin'izay, mbola ny inonao hatramin'izay. Zao ny teninao Jesosy, zanak'olombelona tsy tonga ho tompoina fa mba hanompo, ka dia amin'izao ndray mitoraka izao eto aminay ianao, sady tianay ianao hanompo anay mihitsy ianao Jesosy, irana mitenena fotsiny ianao Jesosy hoe sitrana, dia ho sitrana avokoa ny aretina rehetra. Nanaiky izany teny zany ianao ny aino zany ianao androany ianao iaino zany fivavahanay rehetrarehetra zany. Ka raha mbola misy tian'ny mpanomponao hivavahanao anao any tokantrano rehetra any,
mangataka aminao ray minitra dia ray minitra mba hianomo ny fivavahanay Jesosy araka ny teninao hoe inona ny mbola tianao hatoko aminao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Zany ary Jesosy, ny faniriana rehetra sy ny fonay rehetra dia mangataka aminao le zanak'ondry mora, le zanak'ondry tianay, na mafa ny fahotanay rehetra, mba hitondry rano vavaka izany ho an'Andriamanitra ray. Ary ianao le mpanalalana amin'Andriamanitra sy aminay olombelona, mba hoentineo anatrehan'Andriamanitra izany vavaka izany. Ary satria efa nifafany ny fahotanay rehetra dia mangataka anao izay Jesosy mbola hivavaka aminay hoe ninninona angatanao amin'ny raiko, amin'ny anarako dia omeny anareo izany. Ka dia petraka amin'ny anaranao Jesosy fanatanterahana izany vavaka izany. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo nay ny niana sahazo ho anay ary mamela ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary iza mitondra amin'ny fakam-panahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Petraka isika fa mbola misy voady izay vakina ho antsika, dia izay tsika vao mivavaka ho an'ireo olona voady ireo vao hifarana ny fotoana. dia mbola ampitombona ao amintsika mandrakariva fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia ampifaliana indray ny arabanantsika rehetra mbola nahatratra izao alahady izao indray ary ahafahantsika miara-mivavaka na dia amin'ny alalan'ny tambanjotra serasera isan-karazany azy. Dia toy izao indray ny voady izay naterintsika nandritra ny herinandro teto toerana miisa 12 ary ny tany ampitan-dranomasina miisa 4 mitotaly 9. Dia izana ofitinina moa dia lanatsiny meloa raha ohatra ka misy ny famitinana tsy maintsy natao satria voafetra ny fotoanantsika. Ary entanina isika rehetra izay manoratra voady mba amitina izany na aka ny taratasy fanatanterahana voady eto amin'ny foibe mba hatonga ny voadintsika ho voafitina araka ny tokony ho izy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io tsy mba manana vola tolotra anao ao fa iny Jesosy no hany mba vitako atolotro. Mangataka vavaka ho an'ny pasteur dada fa marary foana tsy mety mandray calcium ny vatako, ny zanako anao BPC ary ny vadiko mba ho afaka mitoka manolotra vola Royal anaovana ny tempolin'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra manantena ho afaka amin'ny aretina Covid manolotra vola 3,000 ariary. Apahafolo-karena indro Jesosy ny apahafolony izay nomenao ahy volana avril 600,000 ariary. Voninahitra ao n'Andriamanitra irery ihany. Tsy mamela anay ho kamboty fa teo anilanay mandrakariva ianao ko mangataka hery sy tanjaka ary mametraka ny fiainatokantrano sy ny fivelomanay eo ampelantananao manolotra vola 250,000 francs ka 125,000 francs ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra, 125,000 francs atolotra ho an'ny dada Randrenatoandro. Voninahitra aman'Andriamanitra ity ilay voady nataoko taminao Jesosy fa sitrana soamantsara ireto zanako vony corona dia mbola apetrako aminao ny fahasalamanay menakavy manolotra vola 50,000 ariary ka 20,000 ariary anaovana W, 20,000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra, 10,000 ariary ho an'ny mpiasa ny radio. Misaotra Jesosy fa na dia tanteraka aza ny trano izay novidinay dia manana lalana tsara
na dia tsy tanteraka aza ny trano izay novidrinay dia manana lalana tsara ho anay ianao manolotra vola 20 000 ariary anaovana ny w. Misaotranao aho noho ny fitahinao ay sy ny fitiavanao tsy takatry ny saina ireo soa nataonao tamiko koa indro misy vola 100 000 francs possession tranodada 100 000 francs possession fandraisana ary 48 500 francs rakitra. Ity indray Jesosy ny anjaranao tamin'izay nomenao anay vola 44 200 ariary ka ny 20 000 ariary tranodada 24 200 ariary anaovana ny adidin'ny fiangonana raisy Jesosy fa vokatry ny fo mba omeo fahasalamana tanteraka izahay. Rakim-panonerana fifadikanana 5,000 ariary, rakitra fandraisana 5,000 ariary, fitambarany 2 alina ariary, raisy tompo fa vokatry ny fo. Ampahafolo-karena vola 4 000 ariary ka ny 2 000 ariary ho an'ny hery sy dada randrenatoandro, 2 000 ariary ho an'ny fifoazana. Saotra Jesosy fa mbola velonaina soamantsara dia mangataka an'Andriamanitra mba homeny fahasalamana foana manolotra vola 2 alina ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny fiangonana, 5,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra an'Andriamanitra izahay fa mbola velonaina soamantsara dia mangataka an'Andriamanitra mba homeny fahasalamana foana izahay mivady manolotra vola 2 alina ariary ka ny 5,000 ariary ho an'ny fiangonana, 5,000 ariary ho an'ny dada. Misaotra anao ao tompo fa namindra fo velonaina soamantsara izahay procession 10 ariary rakitra 700 rakim-panonerana 2 alina ariary. Saotra Jesosy rakim-pisaorana, saotra betsaka fanomenao stage ny zanakay mametraka ny fianarany zanakay eo am-pelatananao izahay iray aman-dreniny manolotra vola 5,000 ariary. Jesosy eo ny teninao manao hoe iza no manome ahy aloha mba hamaliko azy ny any ambany lanitra rehetra dia ahy avokoa. Jakoba 41:3 manolotra vola 140 000 mitsinjara ho toy izao 100 000 ariary fanampiana ho an'ny moto, 40 000 ariary ho an'ny bon any ambony, mangataka vavaka any amin'ny hôtely mosafirikana tsara lalàna hono izy marary ngambana izy zany. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ny nanasitrananao an'ny miora-kelitsika tamin'ny fahasoavana sy ny fitahiana arotsaka ao aminay isan'andro, mbola mangataka sy mametraka ny fiainanay efa mianaka eo am-pelatananao. Mahatoky izay Jesosy vola 20 000 ariary ka ny 10 000 ariary ho an'ny dada sy mama, 5 000 ariary sekoly alahady, 5 000 ariary ho an'ny manitra. Jesosy eo ireto indray ny sombony izay avy taminao, ampahafolo-karena 40 000 ariary, fanatim-panonerana 10 000 ariary, rakitra ny alahady sy ny alaribim-pifoazana 9 300 ariary, mitotaly 59 300 ariary. Indro Jesosy ny ampahafolony tamin'ny volana lasa mitotaly 115 000 ariary, mitsinjara ho toy izao 100 000 ariary anjara kely ny tao-tranony dadamenakavy, 15 000 ariary mba ho an'ny mahantra, raisy Jesosy fa vokatry ny fo. Saotra Jesosy noho ny famindrampo izay alatsaka ao aminay isan'andro, mampianara foana anay Jesosy mba handehananay amin'ny lalanao sy ny sitraponao, dia mba raisy Jesosy ny fanatitra vokatry ny fo mba tsy hampahatezitra anao. Tsy voasoratra ato ny vola. Saotra anao ao nisy kista 15 cm atao amin'ny kiboko ary ny sotro ny ranao ao ka efa nididina dia tsy hitan'ilay professeur atao intsony ilay kista ary nilaza izy hoe tsy misy ninninina ny kibonao, tsy didina ianao. Ny sotro ny ranao ao ka sitrana soamantsara afa-jaza 5 volana ny zanako vavy ka dia mangataka aminao mba homenao taranaka solony salama tsara sy tomady. Izany rehetra izany dia voninahitra lehibe ho an'i Jesosy Kristy. Bisous. Vola 60 000 ariary. Rakim-panonerana, misaotra Jesosy ny famindrampo sy ny fitiavanao mbola nanomezanao ny fahasalamana hery sy tanjaka ny ankohona napetraka ao am-pelatananao mandrakariva ny fiainanay sy ny asa fivelomana satria ianao no ny teny hoe ny zanako ny asan'ny tanako dia adidiko ihany manolotra vola 10 alina ariary anaovana ny finition ny tranony dada. Rakitra tamin'ny 25 avril vola 10,000 ariary, rakitra tamin'ny 1er mai vavaka fifadikanana 10,000 ariary, rakitra tamin'ny 2 mai 7,000 ariary, mangataka vavaka ho an'ny tokantranonay mba eo ambany ny fahasoavanao. Misaotra Jesosy noho ny fitantananao ny hira nahatratrarana ny fahatelo taona tamin'ny 5 mai lasa teo, misaotra tamin'ny fahasalamana nomenao azy, mbola mahatoky hatrany amin'ny fombanao foana indro manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny tranony dada sy mama. Voninahitra an'io Andriamanitra irery ihany misaotra anao Jesosy fa mbola mivelonaina soamantsara indrindra amin'izao andro sarotra izao, atolotra ampitiavana vola 700 000 francs.
Saotra Jesosy kizoky amin'ny fitahiana maro mba nomenao anay mandrafo amiko amin'ny fahaizana makato sitraka ao ampianary foanao ankinina aminao no aviko sy ny fahasalamako salamy 40 ny andry dia niandry an'i Jehovah ao dia nitodika antsinjo ahy izy ka nandre ny fitarainako apahafolo-karena 80 000 ariary 60 000 ariary famitana ny tranony dada 20 000 ariary ho an'ny mahantra. Saotra Jesosy tamin'ny fitahiana ho anay dimy mianaka kely dia tahio sy arovy ambany elatrao raha kofondrano mahery hatrany mangataka vavaka avy amin'ny dada omeny saina matsilo ny zanako izay anao fanadinana manolotra vola 20 000 ariary ka 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny W. Tafio ny herinao Jesosy ny mpanomponao ho eo am-pelantananao mandrakariva ny fiainanay manolotra vola 37 000 francs atolotra ho an'ny raharaham-piangonana sakaiza malala tsy miala aminao volana avril 2021. Saotra Jesosy noho ny mbola niarovanao anay menakavy dia mbola hiaro sy omba lalandava ianao 110 000 francs ho an'ny dada 230 000 francs ny asa-piangonana mitotaly 340 000 francs. Saotra Jesosy tiako be anao tamin'izay rehetra nataonao, nomenao zafikely, nomenao asa, nomenao trano ny zanako, navoakanao ny vola tany amin'ny orinasa izay efa tamin'ny 2020 ny facture izay nangatana rehetra nentina teo aminao dia nohainonao misaotra betsaka manolotra vola 1 500 000 francs ka ny 1 million anaovana ny tranony dada 250 000 francs moto 250 000 francs W. Saotra Jesosy dia apetraka aminao ny fivelomana. Izao ilaza amin'ny Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy voady ho an'ny tranony dada sy mama 5 000 ariary. Tsisy ninonina ny valin'ny radio salama tsara ao mahery ny rany Jesosy sady nanome fahagagana ny olona izy. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny famindrampo izay navoaziny isan'andro notahinao ahy ka tratran'izao fa 4 taonako izao mba ho vitany fa fihavanana aminao daholo ny kristianina rehetra manolotra vola 50 000 francs ho an'ny voninkazo anaingona ny alitara masina. Misaotra fitiavanao sy ny famindramponao manolotra vola 25 000 francs W 25 000 francs atolotra ho an'ny président synodaly. Isaorana anay Jehovah Andriamanitry ny Israely. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao hery sy tanjaka narovanao tamin'ny tana mahery ary mbola nomenao fahasalamana ka nahatratra izao tsingerin-taona fa 70 taona koa atolotra anaovana ny tranony dada ny vola izay tsy voasoratra eto ny maribola. Misaotra betsaka Jesosy da misorehetra nataonao tamin'ny fiainanay raha narary aho dia nisotranao misotro ny rano fotsiny izao dia sitrana tsy nila fanafody sy mba teny an-dalana ny moto naniraka olona ianao nandalo nanamboatra azy manolotra vola 65 000 ariary 20 000 ariary ho an'ny radio 20 000 ariary ho an'ny fifoazana 25 000 ariary ho an'ny pasteur any ambanivohitra. Saotra Jesosy noho ny fiarovanao ahy sy ny ankohonako mangataka vavaka mbo omeny Jesosy vola amin'ny tanany trano manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny tranony dada menakavy. Ty Jesosy ny fanatitra avy amin'ny foko manolotra anao mamindrafo Jesosy mamela heloka ny fahotako hatrizay ity Jesosy iverina aminao ao tsy hanonta intsony. Ty Jesosy nirakotra eny mianaka tamin'ny alahady fandraisana 13 200 ariary. Saotranao Jesosy fa nahatratra 70 taona ny mariazinay koa indro manolotra vola 1 million de francs 500 000 francs ho an'ny dada sy mama 200 000 francs ho an'ny mpiasan'ny fiangonana ary 100 000 francs ho an'ny tabita 100 000 francs ho an'ny radio 100 000 francs ho an'ny sekoly fiotazan-tsoa. Nanolotra vola 20 000 ariary ka 10 000 ariary anampiana ny tranony pasteur 5 000 ariary W 5 000 ariary anampiana ny karaman'ny olona atao am-piangonana mangataka vavaka amin'ny asan'ny confection mivarotra isaky ny alarobia dia tsy afaka mivarotra amin'izao. Saotra Jesosy famindramponao na toy izao ahy apahafolo karama omena ny mahantra 12 000 ariary. Misaotranao Jesosy nitahinao tamin'ny arety mandringana salama soamantsara indro manolotra vola 32 000 ariary izay mitsinjara ho 10 000 ariary tranony dada 10 000 ariary W 10 000 ariary rakitry mpandraisana 2 000 ariary rakitry ny fifoazana larobia. Mangataka Jesosy mba hita asy izahay mivady ilamina ny tokantrano manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny dada.
misaotra zao tsy niankohonako jesosy fanomenao ny fahasoavana lehibe tsy takatry ny saina dia mba nanananay taranaka faramandimby ary tsy mbola na dia mbola mangataka famindram-posy fanambinana avy aminao saotra iny fanondrenana ny trano 50 000 francs. Saotra jesosy no nyherinao mahagaga ka nahasitrananao anay rehetra ny namako ny ravaviko sy ny vady aman-janany ny anadaiko ary ny namako tamin'ny covid ka dia sitrana soamantsara daholo izahay ary niverina miasa soamantsara iny ny vola 178 000 ariary ka 10 000 ariary finition ny trano dada 78 000 ariary ezaka w mangataka nira fatelopolo. Voninahitro an'Andriamanitra misaotra Jesosy nanasitrananao anay tamin'ny covid noho izany dia manolotra vola 15 000 ariary, procession 5 000 ariary, rakitra 5 000 ariary, rakim-panonerana 5 000 ariary. Misaotra Jesosy fa lafo ny moto dia mba mangataka solony indray indro ny ampahankely anaovana ny trano dada sy mama 15 000 ariary. Misaotra anao Jesosy tratra ny aretina AVC aho ka malemy ny ila covid. Matokony teninao aho hoe tsy ny fahafatesana no anton'izao fa ampisehoana ny voninahitry Jehova manantena manolotra vola 20 000 ariary omenany dada amin'ny fananganana ny tranony. Ampahafolo-karena 42 000 ariary mitsinjara ho toy izao fandraisana anjarany moto 20 000 ariary, fandraisana anjarany W 10 000 ariary, tranony dada sy ny ankohonany 12 000 ariary. Fanaty panorenana 3 400, fanatitra 13 700, fandraisana 1 500, procession 7 000 ariary, ho an'ny tabita 2 000 ariary. Ireo Jesosy no atolotray menakavy, raiso fa vokatry ny fo. Misaotra Jesosy tamin'ny arety mandringana dia nosy tranonao izahay koa manolotra vola 100 000 francs anaovana ny tempolonao. Misaotra Jesosy ity indray Jesosy ny apahany tamin'ny hofatranonay 25 000 francs omena ny mahantra, rakitra 5 000 francs, ny totaly 30 000 francs. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra maro mifamaofao amin'ny fiainanay Jesosy atao césarienne ny zanako raha mpitso alatsinainy amin'ny 2 ora tolakandro any Toamasina mba ianao Jesosy no andidy azy. Taio ny zaza sy ny reniny mba ho sitrana soamantsara manolotra vola 10 000 ariary. Misaotra indrindra Jesosy no nanasitrananao tamin'iny aretina mafiny, misaotra ny fitahinao no ny valim-bavaka rehetra, indro misy apahany kely ho an'ny rakim-pisaorana 40 000 ariary mitsinjara ho toy izao 10 000 ariary ho an'ny sapana fifoazana, 10 000 ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana, 10 000 ariary ny tao-trano dada sy mama, 10 000 ariary ny radio fiotazan-tsoa. Makasitraka Jesosy tamin'ny nataonao ny arovanay anay menakavy tamin'iny arety mandringana iny, manolotra vola 5 000 ariary ho an'ny W, mbola mangataka vavaka fa tafiditra asa raikitra ny asan'ny zanako. Misaotra indrindra Jesosy mifitahinao ny tsorehetra natolotrao, indro ny vola 85 000 ariary ka 40 000 ariary ho an'ny dada, 45 000 ariary ho an'ny mahantra dia taio ny asako Jesosy ary omeo fahendrena mba ho tanora modely. Misaotra Jesosy no ny tombony menao, indro ny rakim-panonerana Jesosy 10 000 ariary mamindrafo amiko fa mpanontao ny ampahafolo-karena 21 000 ariary mba ho an'ny tao-trano dada dia mbola mangataka fahasalamana feno. Misaotra Jesosy tamin'iny rehetra nataonao tamin'ny fitiavanao sy fa ny fitiavanao na toy izao anay, iny misy sombony tamin'ny karamako hanampy ny karama ampiasa eto amin'ny fiangonana 5 000 ariary. Ty Jesosy ny apahany tamin'izay nomenao 12 000 ariary ho an'ny W, rakim-panonerana 1 000 ariary, procession 1 500 ariary, rakitra ho an'ny fiangonana 400 ariary. Misaotra Jesosy fa sitrana soamantsara ny zanako voa ny aretina covid-19, mangataka ny fitohizan'ny fahasalamany manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny trano dada sy mama. Misaotra betsaka Jesosy no nitahinao ahy Jesosy ny fahasalamanay sy ny asa fitadiavana manolotra vola 100 000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Indro azoko malala manefa aminao hatrany voadiko fakasitrahako ny sorehetra nataonao tamiko, tena misaotra Jesosy manolotra vola 20 000 ariary. Misaotra Jesosy manolotra rakim-pisaorana 20 000 ariary, mametraka ny fiainako ianao hanadio ny fiainako. Misaotra Jesosy tamin'ny hitahinao anay koa indro ny apahany tamin'ny pension izay niraisina tamin'ny 3 volana iny 800 000 francs
ka ny tranondada 400 000 francs, w 200 000 francs, ka raha mampiasa 200 000 francs, mitotaly 800 000 francs mangataka vavaka, fa matory foana rehefa eo amin'ny toroteny sady tsy manao fitadidiana. Misaotra Jesosy. Dia zay ny voady teto toerana izay nateritsika teto amin'ny Foibe Taninanandrano. Ireto manaraka ireto kosa ny voady avy any ampitan-dranomasina. Salama tompoko, voninahitra teo an'Andriamanitra irery any. Ho famalina ny antsony dada indray dia indro mba handraisana anjara kely avy aty ivelany izay mitotaly 6 millions d'ariary na 30 000 FMG. Toy izao ny tsinjarana azy: tranon dada 1 million d'ariary, fanampiana ny tabita 1 million d'ariary, fanampiana ny fandoavana ny moto 1 million d'ariary, fanampiana ny radio fiotazatsoa 2 millions d'ariary, ary fanampiana ny mahantra 1 million d'ariary. Mitotaly 6 millions d'ariary. Moa misaotra manokana ny asan'ny radio fiotazatsoa izay miezaka mapita ny fitaom-bavaka ao amin'ny YouTube. Mirary soa ho anareo rehetra tompoko avy aty Suisse ny mpandefa. Voninahitra an'Andriamanitra irery any. Misaotra an' Jesosy fa nosotran'ny soamantsara tamin'ny Covid-19 noho ny somary be izay nataon'i Jesosy. Indro ao manolotra vola anniversaire-an'iny Asia 28 avril, anniversaire-an'ny Miantra 10 avril, manolotra ny W voalohany ho an'ny fiangonana vola 1 million 200 ariary, manolotra vola ho fanatim-panonerana 2 millions d'ariary ho an'ny moto, manolotra vola ho an'ny dada 2 millions d'ariary, rakitra fa telo alahady plus procession 100 000 ariary. Mangataka vavaka mba ho salama tsara izahay, mba ho tanteraka hatrany ny farany asa izay nampandreketin'i Jesosy, mba hilamina tsara. Apafolokarena avy any France. Jesosy malalo, misaotranao izahay fa mbola afaka manao izao fanatim-panonerana izao. Hakasitrao Jesosy ny fanatitra tsy misy kilema. Raiso Jesosy mba ho anitra akasitranao, manolotra vola 200 000 ariary na 1 million de francs, Rasoloarin-Jatovo Sandy Maria. Ho an'ny iraka sy ny mpitandrina ambanivohitra FPVM, ho an'ny iraka FPVM ariary 1 million 97 000 ariary, ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra 1 million 97 000 ariary, fitambarany 2 millions 194 000 avy any amin'ny FPVM à Toulouse any France izany. Dia izay indray ny voady masina izay voaray nandritra ny herinandro. Voninahitra amin'izany teo an'Andriamanitra irery any. Amen. Misaotra tovo, dia misaotra anareo rehetrarehetra be dia be nanao izany rakitra voady zany izay ialana tsiny avy any aminareo, avy any amin'ny fiangonana aveza moa zany le teo Toulouse. Misaotra ny Toulouse, misaotra be dia be fa mbola ho alefa dododoly any amin'ny adresse mail rehetra anareo daholo ny fisaorana. Ao no mandeha moa any amin'ny radio, ao no mandeha amin'ny Facebook, ka dia saorana anareo be dia be mahatsiaro an'izany adidy be dia be andraisanareo anjara mpitiavana zany. Misaotra to ary faranana antsika ny fotoana amin'ny alalan'izao vavaka hoanina no voady izao, dia ataontsika ny hira sivy amby 50 sy fitonjato 759. Re sakaizan'ny tanora, zoko be fitiavana loatra ianao, sakambino moramora zahay fampania, tompo arovy ny madinikao, aza foy fa mba tsarovy, tany mafy ho anao, eny aza foy fa tany mafy ho anao. Ny andininy voalohan'izay no ataontsika tsangantsika rehetrarehetra. Risaka izany tanora, zoky be vity,
madinika madinika asafoy famatsarovy tano mafioana eny asafoy famatsarovy tano mafioana. Vavaka sika endreny fifalinay Jesosy mahatsiaro fa tonga hatrany ampitan-dranomasina rehetra any ny famonjenao mahagaga manerana ny Madagasikara hatrany ambany vohitra any ny fiazakazanao ny fitototontonao zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa mba hanompo tena ny tanterahanao tokoa zany rehetrarehetra zany Jesosy dia faly anie zay manana anao tokoa zay dia mirerehe manana anao tokoa zay dia matoky ary manana anao zay dia mino fa ny zavatra rehetra tena hainao tokoa miariary zao jereo renanao voady rehetrarehetra reo teo Jesosy tsy ary voatanisa intsony fa mino fa ho tanterahanao ny teninao raha mbola tsy miatso akory azy izy efa tonga tany atokantrano talohan'izao vavaka zao ianao talohany jery azy any amin'ny lalana mampitonantonana azy ianao ary efa nandamina an'izany sahady mino an'izany zay Jesosy fantatrao ny faniriny ka dia petrako ampelantananao daholo zany satria anao n'Andriamanitra mahay zavatra rehetra zay rehetrarehetra koa Jesosy dia mba mangataka aminao mba samotainao daholo arovanao daholo amin'izao coronavirus zao ho avy ny fotoana hiderana kalazana isa-tokantrano isam-baravarana fa mahery ny mpanjakanay tsy mamitaka ny mpanjakanay miaro anay ny mpanjakanay saotra Jesosy anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay Jesosy amen. Raisontsotranno fa soavan Jesosy Kristy tompontsika fitiavan'Andriamanitra ray firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ane mba ho tsaronao mandrakariva fa ilay Andriamanitra mitaridalana anao milo lalana anao miaro ny denao sy ny lalakalenao hiteny aminao mandrakariva aza matahotra hatramin'izay niarahako taminareo zay mo nisy zavatra nahory anareo va malagasy rehetrarehetra Jesosy ny mpino kristianina rehetra manerana ny tany samy teny aminao Jesosy hoe tsy misy mihitsy nampahory anay niaraka taminao Jesosy anao ny deranao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen. Jehovah o deraina iana ankalaza aina ny anarana izao rehetra izao manajana faraina io mandraky raina io faraina io mandraky Jehovah o deraina iana ankalaza aina ny anarana izao rehetra izao manajana raina io mandraky raina io mandraky teka ho anty tompontsika misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika vonintany rehetra amen. Esa mahita an'Andriamanitra tompoko Ati
Amen.